Zay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nakatoavin'ny filakevi-pitantanan'ny banky iraisam-pirenena ny famatsim-bola izay mitetina 520 tapitrisa USD ho an'ny Madagasikara hoentina anohanana ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola eo amin'ireo ezaka tanterahany amin'izay fitadalam-bola mpanjakana izay. Izy ity misy moa ny fanazavana samihafa izay nentin'ny tompon'andraikitra ao anatin'izany banky iraisam-pirenena izany tamin'ny mpampalala vaovao tetsy amin'ny birao fiasany tetsy Anosy. Zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy ny fahazahoana ny fanampiny na ny appui budgétaire mitetina 520 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay inona fa ho tafiditra anatin'ny kitapo-bola mpanjakana mialohan'ny farany taona ity raha nambaran'ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola mpanjakana omaly teny amin'ny birao ny banky iraisam-pirenena Anosy. Sarotra mihitsy ny fitantanana ny toe-bola mpanjakana satria tsy mbola manana enti-manana betsatsika ho ahitrehana azy satria aza adino fa voavoaka krisitsika anankiray zay faharoa tsy maintsy miatry ihany koa ny fanarenana maro samihafa nateraky ny fivoamany toetrandro reny na cyclone na inondation na ny haitany reny dépense sociale reny tsy maintsy ny antsolohan'ny fanjakana hatreto mba ahafahana manaraka hasaranana vaoaka dépense sociale maro samihafa reny zany ho financer atao anatin'ity Ny ministra dia nampatsiahy fa maro ireo fanovana tsy maintsy ampiarina ary anisan'ny hojerena manokana ihany koa ny mikasika ny tsenam-panjakana. Anisan'ny réforme Elisabeth tsy maintsy ataona koa anatin'izay no mahakasika indrindra ny resaka passation de marché satria vola be no mandeha ao anatin'izy io ary tsy maintsy jerevana akaiky ahoana fomba hijerevana ireo olona maro samihafa fa mitangana dia mitangana vola atao anatin'izay nefa mety mikaly tao an'ilay azy zany na ny fourniture mihitsy tsy mifanantsana am'izay mety zany anisan'ny réforme tsy maintsy atao ankezabezany mba tombe amin'ny année 2016. Nanambara ny solitenan'ny banky iraisam-pirenena Coralie Gevers fa karazana fankasitrahana noho ny fampiarana ireo fanovana na réforme samihafa ny fanampiana izay ary noanitra ny fa mbola vonina anohana ny Madagasikara amin'ny fampiarana ireo fanavaozana samihafa ny banky iraisam-pirenena mba hampangarahara ny fitantanam-bola mpanjakana.